faly miaravantsika mpanaraka an'ity serasera telo minitra ity indray lahatra androany any resaka ataontsika androany zany dia misy ifandraisan-kely amin'ny resaka raha-mpivavahana resaka fomba-mpivavahana resaka sendra mandeha tany hoany zany hoe ilaina tokoa ve ny mampiasa firana sy baiboly amin'ny telefona sy ny tablety nisy filoam-piangonana izay miteny hoe tokony tsy hoentina ny ampiangonana intsony ny tablety sy ny telefona manana ny antony izy hoe satria sao dia variana amin'iny zany le olona manjary misy facebook mitranga tampoka ny anatin'izany tenako moa anisan'ny nanao firana sy baiboly katolika amin'ny telefona nanao application mikasika an'ireo zany ary nanana antony manokana nanaovako an'ireo satria noho ny tena izay mipetraka aty ivelany dia sarotratra ihany koa ny ahitana baiboly sy firana boky zany dia ohatran'ny mora kokoa nanao anazy amin'ny telefona mora kokoa mampiasa telefona ary betsaka ny hitako hoe mampiasa an'ilay izy amin'izao fotoana izao any Madagasikara koa nefa dia betsaka koa mampiasa an'ilay izy tsy dia resaka hoe akamoana fa moramora kokoa no mitondra an'ilay izy ary samy afaka manana ny firana sy ny baiboly ny tsirairay raha ohatra mantsika baiboly boky ho an'ny katolika ohatra dia mety hoe ray na roa isam-pianakaviana fa rehefa amin'ny telefona kosa izy dia na ny tanora raha zany dia afaka manana baiboly ao anatin'ny telefona zany hoe moramora kokoa zany manana an'ilay izy fa tsy voatery hoe mila mividy zavatra manokana ho an'ny tsirairay ny tanora ao amin'ny fianakaviana ka raha mikasika an'ilay hoe sao dia mampiasa facebook ny ankizy na ny tanora dia tsy tokony ampiasaina ny telefona sy ny tablety dia ohatran'izany koa ngamba ny olana anatrehan'ireo izay nampiasa baiboly boky voalohany tamin'ny fotoan'androny mety misy miteny hoe tokony tsy samy mandray boky zany ny tsirairay fa tokony miaino an'ilay mpamaky ary fa manjary variana miondrika eo ambany ao tsy fantatra ny anatin'ilay boky ao na sary na boky hafa no avadibadiny ao na zavatra hafa no mahavariana azy ao na hoe tsy le teny vakiny akory ny vakiana fa any amin'ny teny any amin'ny boky hafa satria mety misy tantara mahaliana azy ohatra ny amin'ny tononkira dia tononkira dia any izy mamaky zany hoe tsy ny olana zany rehefa tsy ao ny fifantohana dia mitranga foana na baiboly bokiny ao na telefona na tablety ka tsy any amin'ilay fitaovana zany ngamba no mipetraka ny olana fa ao amin'ilay fifantohany tsirairay mihitsy ka ngamba ny zavatra hafa no mila ahitsy hoe sao dia ny fitoriana kosa no tsy manentana ny olona mampatonga azy mampiasa facebook sao dia ny zavatra tenenin'ny pastera kosa na zavatra tenenin'ny mopera kosa no tsy manentana ny olona ka mahatonga anazy mamadibadika telefona amin'ny zavatra hafa fa raha ohatra ka manentana ny olona foana ny zavatra tenenina dia tsy mampiasa zavatra hafa amin'ny telefona na amin'ny tablety ny olona toy izany koa raha ohatra ka manentana ny olona foana ny zavatra tenenin'ny pastera na tenenin'ny mopera dia tsy tsy amadibadika boky fotsiny tsy amadibadika baiboly fotsiny ny olona fa izay teneniny hoe jereva amin'izao ino jerena izay ngamba n'lay zany hoe diso fipetraka raha ohatra ka hoe ny fitaovana ny olana fa tsy ny fitaovana ny olana fa ny fahatsapatena ny tsirairay na ny mpitory zany na ny toriana hoe rehefa mivavaka dia mivavaka fa tsy hoe mijery zavatra hafa ka na inona ny hoe na tsy mitondra ninina izy rehefa hovariana izy mijery ny akanjony eo alohany izy mijery zavatra hafa izy dia variana foana zay zany zavatra kely mba noresantsika tamin'ity androandroana ity fa dia mametraka veloma manaraka indray dia misaotra antsika rehetra veloma tompoko